sianana iay tompo milanao. Tena milanao zay Jesosy. Matoa zay tonga eto amin'ity toerana ity, iombona siray aminao dia manam-pahatsapana fa ny rehetra ilainay. Zay tontolo mahatery anay Jesosy farany amin'izany efa heveranao anay ihany. Fanio Jesosy, tena tianay ho azo antoka atao anatinay lalina, fa ny fisininao eo amin'ny fiainanay sy ny fananana ianao ny rehetra aminay. Mitenena Tompo, miaino anao zay. Amen dia amen. Ataontsika ity tanana mafy eo any Tompo a. Mahaza ho toerana miarabantsika tsiray avy indray a, tonga soa eto amin'ny fiombonantsika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mahafinaritra be ny mahita anareo rehetra hoe vorolanina fontsika amin'ny fotoana rehetra, ohatran'ny zanak'Israely hoe findra toerana rindray dia andray aloha, ohatran'ny Abrahama vezivezy mifindra lasy zany, fa toerana amin'ny fotoana anankiray dia omen'Andriamanitra ny toerana zay toerantsika maharitra. Amen. Fa na dia atsika ary zany toerana zany dia toerana lalovana daholo ihany, fa ny tena finenantsika tsy eto fa aiza ao amin'i Jesosy. Teneny hoe ao amin'i Jesosy. Amen. Androana dia resaka manokana mikasika ny hoe ny zavatra andrasan'Andriamanitra sy tia no hita eo amintsika ao anaty fiombonana. Communion androany a, iombona latabatra mitombotsika, mampatsiaro antsika ny Jesosy sy ny fiombonantsika fiainana aminy zany. Fa androany no zavatra irian'Andriamanitra amintsika sy tian'Andriamanitra ho apetraka dia rehefa iverina izy. Tsika anie manan-javatra andrasana mihoatra lavitra no hita maso ity, ary tsy androtsika mihitsy zany fotoana zany isan'andro dia ny fiverenan'i Jesosy. Ny fiangonana tsy mba mametraka ho ampony an'izany fotoana zany dia fiangonana tsy manantena fiainana tsara lavitra. Ny tena atao hoe fiainana tsara lavitra dia fiainana ao amin'i Jesosy. Dia ny eto tany ianao a voajerena dia hita hoe olona manana azy, olona feno azy, olona miaina ny fisiny eo amin'ny fiainanao. Nao ny antsika hijery ny atao hoe fahendrena atao anaty Baiboly. Fahendrena dia Jesosy Kristy, izy ny fahendren'Andriamanitra aloha voalohany indrindra. Amen. Fa misy virjiny 10, 5 lazaina fa adala ary ny 5 lazaina fahendry. Ho résumé kely le izy dia hiampiditsika any amin'le toe-panasy toe-piainana tokony ananana anomanana an'izany atao hoe fiverenan'ny mpapakatra zany ao anaty fiombonana. Mateo 5:22-7. Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny virjiny 10 izay mitondra ny fanalany na ny fanilony ka nivoaka hitsenan'ny mpapakatra. Ary ny 5 tamin'ireo dia adala, fa ny 5 kosa endry. Fa ny adala nandray ny fanalany nefa tsy nitondra solika fitaiza. Nandray ny fanalany izy nefa tsy nitondra solika fitaiza. Ary ny endry kosa nitondra solika tao anaty fitondrany sy ny fanalany. Ny ray mitondra rezerva, ny ray tsy mitondra rezerva. Le izy tsy rezerva teny andalana tadiavina, fa nomena teny am-piaingana. Aloha azavo tsara zay. Ary raha naharitra ela ny mpapakatra dia samy rendrehana avy izy rehetra ka dia natory. Izy 10 niara-natory daoly. Ary no mamantona alina dia nisy antso hoe indro mpapakatra mivoamba hitsena azy. Dia nitsangana ireo virjinireo ka samy namboatra ny fanalany. Dia hoy ny adala tamin'ny endry, mba omekely any amin'ny solika ireo zahay fa efa ho faty ny fanalanay. Fa ny endry namalika nanao hoe so tsy ampy ho anay sy ho anareo fa mandehana makany amin'ny mpivarotra ianareo ka mividiana ho anareo. Fa nambola lasa nividy izy dia tonga mpapakatra, ary izay efa niomana dia niara-niditra tamin'ny tao amin'ny fampakaram-bady ary dia narindrina ny varavarana.
Ary rehefa afaka izany dia tonga kosa ireo virjiny teo ka nanao hoe tompoko voay zahay. Fa izy namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa, tsy fantatra ianareo, koa amin'izany miambeninareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Ny hoe virjiny 10 endry sy 10 adala dia maneho ny fiangonana. Miresaka mikasika momba ny virjiny Andriamanitra dia mahatsiaro tsika ny fiangonan'i Jesosy Kristy. Ary miteny ny tenin'Andriamanitra fa virjiny izy ireo na adala na endry. Mizara roa tsara. Nisy ny atao hoe endry fa virjiny, ary nisy ny atao hoe adala fa virjiny ihany koa. Ny zavatra mitranga nefa dia zao, teto ny tantara dia maneho amintsika fa eo am-piandrasana ny fiverenan'ny mpapakatra izy folo, ary ny condition takina eo am-piandrasana dia mba hirehitra ny fanilo ary tsy ho lany ny solika. Ozy nefa ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa tonga mpapakatra dia nirehitra ny fanilo ny anaky 10 endry. Ary tamin'ny fotoana tonga avy amin'ny mpapakatra tsy teo le virjiny 10 fa lasa nandeha nividy solika, fa niena ny firehetry ny jirony. Dia aveo izy niverina nety nirehitra le jiro, fa tsy fantatra le mpapakatra amin'ny fotoana nisokafa amin'ny vavahady hidiran'izay nasaina. Ny marina, Andriamanitra tsy tianao hierikerika amin'ny zavatra hafa ankoatra ny fifantohana amin'ny fiverenany. Rehefa tonga mpapakatra ary mahagaga, fa raha vao tsy miova ny toepon'ny olona hatramin'ny farany dia tadidio misy zavatra hiazonan'ny Satana anao, ahatonga ny solika ao ho lany. Inona no mandany solika? Fanahiana, tahotra, tebiteby, fahotana, faharatsy-piainana, mandany solika daholo zany rehetrarehetra zany. Rehefa tonga nefa mpapakatra dia ny zavatra nahavariana dia zao, talohany tonga avy amin'ny mpapakatra dia nisy fotoana samy natory daholo, na le 10 endry na le 10 adala, satria samy resy tory izy rehetra. Inona ny tia Baiboly ho tenenina? Nety samy nanao erreur, natorina ny 10 endry na ny 10 adala. Fa rehefa nisy ny antso hoe hoavy mpapakatra ohatry zao androany maraina izao, dia nanomboka mifoha daholo zareo dia nikarakara ny fanaovan-jirony. Zao vanim-potoana misy antsika izao, tsy vanim-potoana hitadiavana solika mitady ho ritra intsony, fa hikolokoloana ny fanaovan-jiro ny alohan'ny fotoana hiverenan'ny mpapakatra. Samy kolokolo, teo vao tonga saina teo mpikolokoloana, vao tonga saina hoe tsy ampiny anay, fa omeo any aminareo. Le virjiny 10 endry sady tsy mpizara solika no tsy mpividy, fa nitahiry izay voarainy hatrany am-piandohana. Ny solika tena izy dia izay omeny fanamasina anao mivantana, fa tsy raisinao eny amin'ny mpivarotra milaza fa manana an'izany. Tsy maharety akaman'Andriamanitra. Eto sika tsy miresaka eto. Mahakasika ny atao hoe zavatra mitranga sy misy amin'izao andro faran'izao, fa ianao mahalala tsara fa sokafo ny masom-panahy. Fa manomboka misy zany zavatra zany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ry fiangonana. Ary le izy tsy hoe zavatra mitranga ny ivelan'ny fiangonana, fa zavatra mitranga eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy amin'izao andro faran'izao. Rehefa taitra ny rehetra samy namboatra sy nikarakara ny fanaovan-jirony daholo izy rehetra. Rehefa izany dia nitenireo 10 ireo manao hoe ozy le 10 adala. Zao nisy manomboka miheritra ny solikay, mitsinopolopy ny afo. Fa sao dia afaka manome anay nareo, afaka mba mizara aminay, zany hoe zara solika. Dia ozy le 10 endry, tsy afaka manome anareo zay.
fa tsy ampy ho anay sy ho anareo ny ety aminay. Teteny aminao aza mizarazara ositra solika amin'olona zany, fa natao tsy ho ampy ho an'ny hafa mihitsy le izy fa ho anao rery. Andriamanitra zany rehefa nanome anao dia le ampy ho anao no nomeny, fa tsy manana mihoatra ho zarainy ianao satria ny fioarana tsy eo amin'ny olona mety maty fa amin'ny olona ilay tokana velona mandrakizay, sady tompon'ny fanosorana ny tompon'ny fanahy Jesosy Kristy avy any Nazarety. Ampy sy tanteraka ny azo fijaliana noho izany tsy mila anampiana, tsy mila analana ny fahafenony. Ao amintsika ny manovo avy amin'ny fahafenony, fahasoavana manampy fahasoavana. Ahoana fisehoan'izany pasteur? Resaka eto mikasika momba ny dimy endry. Jentsika ny attitude an'ilay dimy endry. Le dimy endry sady tsy nizara ositra, tsy nizara solika, tsy nividy koa. Hoy izy dimy miaraka amin'ny solikany. Ampoay anao Why manontolo ny fitiavanao, ampijoroko ninonise zaho tsy toreo tompo ampiay anao. Vetsika kely dia mandeha. Ampiay anao, why manontolo fitiavanao, ampijoroko ninonise zaho tsy toreo tompo ampiay anao. Averino zao. Ampoa Jesosy, tondro tananao. Ampoa ny fanahin Jesosy. Ny rehetra amin'ny ara-panahiko ao amin'ny Jesosy. Satria Jesosy avy any Nazareta ny namonjy ahy. Andaontsika ity an-tanana mafy be ho azy. Halleluja. Halleluja. Mazava ho azy fa tsy maintsy mijery ny fanoharana nomeny Jesosy. Ny amin'ireo virjiny ireo raha ho isan'izay ampakarina sy ho ampidirina ao anaty fanasana. Tsy maintsy mijery tsika. Inona ny zavatra mitranga? Zavatra mitranga dia tsotra. Ny 10 fa raha mbola nividy, lasa nividy izy. Lasa nividy le 10 medala dia tonga mipampakatra. Ary izay efa niomana dia niara-niditra tamin'ny tao am-pifampakaram-bady. Ary dia narindrina ny varavarana. Ary rehefa afaka izany tonga koa kosa ireo virjiny ireo ka nanao hoe tompoko voay izahay. Tonga izy niaraka tamin'ny jiro. Fa matoa izy nandeha mividy, nisy le solika fa solika tsy izy. Ny solika fantatry Jesosy dia le solika nomeny anao teny am-piandohana fa tsy le solika nividinao teny an-dalana. Rehefa mividy solika ianao mety mirehitra le izy fa afo tsy izy. Dia nandondonireo efa mirehitra ny jironay fa voay izay. Zay koa ny omana fa nandeha mividy ny natsy teo anay. C'est une excuse kely ao matikilesy. Dia vo nirehitra le jiro tsy izy dia tsy fantatry Jesosy. Satria le fahazavana nanova endrika an'le dimy. Teo Jesosy efa izy nareo tsy fantatry nareo. Teteny aminao fa ny realitean'ny fanompoana dia misy ifandraisany amin'ny fahatakarana omen'Andriamanitra anao. Tsika tsinona tsy hoe akory iseho amin'ny olona fa manana fanaovan-jiro miavaka solika mirehatra. Tsy ampy ny firehetan'ny fanaovan-jiro ahatonga anao ho tafiditra ao amin'ny fanasana. Tsy izay rehetra manana fanaovan-jiro no tafiditra, satria nanana le 10 medala tahaka le 10 endry koa. Ka ny fahendrena tsy miankina amin'ny fananana fanaovan-jiro. Olazaiko rehefa aveo inona le fahendrena nampiavaka le 10 endry.
Fa le fanaovanjiro kosa nefa io le firetana. Tsy hoe rehefa mirehitra be anao dia ny dikan'izay manana fanaovanjiro dia tafiditra. Tsy hoe nampiasaina be satria nanana fanaovanjiro dia tafiditra. Fa misy fiomanana takiana ao ambadiky ny fanananao fanaovanjiro avy amin'Andriamanitra. Hitahiry ny solika avy amin'Andriamanitra. Ahafahanao miomana tsara hitsenanao ny mpapakatra. Ry havana, mamela hiteny amintsika fa betsaka amintsika mihevitra an'izany atao hoe fahendrena zany. Maro no mizara ny atao hoe fahendren'Andriamanitra. Le fahendren'Andriamanitra ohatrany hoe zaraina le fahendrena amina karazana teknika, taktika, misy ifandraisany amin'ny lojika. Dia ken'ny olona rehetra le fahendrena satria no heverina fa mahafeno fepetrany le fahendrena tian'Andriamanitra ho lazaina sy tian'Andriamanitra ho zaraina. Maro ny diso fihevitra sy famaritana atao hoe fahendrena. Tsy le tian'Andriamanitra ilazana azy matetika ireny fa le mahafinaritra ny sofin'ny olona, atonga ny olona babo iaino an'izay bizarany zany fahendrena zany satria eo amin'le dingan'ny fahatakarana maha-olombelona ihany no anehoana an'izany. Voalohany, ny fahendrena tsy hoe rehefa ao anaty fanasana ianao ka namaly an'le fanasana sy voafity ao amin'le fanasana dia ho isany ao anatin'ny fetin'le fampakarana dia izay no midika fahendry ianao. Misy olona miditra ao anaty fanasana fa adala, voasy izy folo. Samy nandray invitation daholo. Izay no am-piangonana, izay ao anatina fivoriana, samy maheno ten'Andriamanitra ray daholo. Fa tsy ny rehetra ny mankatoa an'io sy anaiky an'io, fa betsaka ny voafatotry ny toetra sy ny fanaotsy araka ny sitrapon'Andriamanitra na ao anaty fanasana azy raha te eo am-bavahady fa tsy tafiditra ao anaty fanasana amin'ny fotoana iverena mpapakatra. Tsy rehefa nandray fanasana ianao na mazoto mivavaka be ianao na makany am-piangonana tsy tapaka ianao na mpiandraikitra mafana fo be ianao na pasteur mahay mitoroteny be ianao na mpanompon'Andriamanitra mirehetsa be hita maso ianao dia izay ny porofo maneo fa tafiditra sy apita ao anaty fanasana ianao ka rehefa misokatra mivavahady dia ho tafiditra ianao. Eto dia hitantsika fa izy folo samy voasa daholo fa nisy endry dia nisy adala. Pastera, inona zany le fahendrena fa mbala zao aminay e? Aleo aloha ho asiko fotsiny le mampiavaka hoe zay aloha ny zavatra misy voalohany. Ny fahendrena ihany koa tsy hoe rehefa virjiny ianao na madio, virjiny le 5 adala. Misy olona madio fa adala satria ny virjiny dia marika anehoana fahadiovana. 5 endry, 5 adala fa samy virjiny izy folo. Ka tsy hoe rehefa madio ianao dia endry, fa tsy possible ny mampahendry anao raha tsy ny eloava ny fahadiovanao. Fa misy 5 adala nefa madio, fa izy ireo 5 adala madio ireo le nitoko tamin'ny fahadiovana hoe za efa nadio, za tsy nanaotry ny fanaony rehetra. Zany hoe le fiavahany tao anaty fahadiovana dia nijoroa ny entina hitsarana ny hafa. Adala misy toe-potsiny ety tao. Ny fiavahanao ane amin'ny fanekenao iainan'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy hoe tonga anao hiavaka amin'ny hafa ka ilazanao fa ny hafa rehetra ratsy daholo fianao rery ny tsara. Fiainana normal amin'ny fahadiovana. Tsy mijangajanga ianao, miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao, matahotra an'Andriamanitra ianao, tia fahamarinana ianao, miaina amin'ny fahamasinana ianao, madio fieritreretana ianao, mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Normal zany ho an'ny olona manomana ny fiverenan'i Jesosy. Tsy lasa manompo ny fijoroanao ianao dia ny sokajian'Andriamanitra ho adala satria tsy avy amin'ny effortnao
na ny fijoroana hoe mendrika sy madio ianao natonga anao hovonjena, fa ny mahatonga anao miaina amin'ny fahadiovana dia mba hampahazo aina ny fanan'Andriamanitra ao anatinao, fa ny nahatonga anao ny vonjena Andriamanitra dia ny anananao antoka, fa ny fidiranao ao anaty fanasana dia vokatry ny fifidianany mpanjaka anao sy ny nanadiovana ianao ary ny nananganana ianao, mijoro amin'ny famonjena ianao ao anaty fahadiovana. Dia hafa-mafy an'Andriamanitra. Jesosy mantsy tsy nalala ota mihitsy. Noho izany na tsy anao nininina azy ianao dia maloto foana vokatry nataony Adama. Fa soavana ny namonjena antsika. Noho izany na manana fiainam-pahadiovana ianao ka mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra, normal ny ilana an'izany dia ny atonga anao hijoro amin'ny fahadiovana sy fahamendrena vokatry ny famonjeny. Eto dia mazava fa afaky ny ovidy ianao kanefa adala. Afaky miteny ianao hoe za tsy mandoto ny tenako, kanefa na amin'izany azy dia mbola misirika ihany hanehoana sy ahitana ny fahadalanao. Ny fahendrena ihany koa tsy faritana ny fanananao fanaovan-jiro. Mety manana don ianao, fahasoavana fa adala. Misy ny pasteur adala, misy olona ao ministera adala ao anatin'ireo virjinireo. Atandreny tsy hoe rehefa mirehitra be ny fanaovan-jiro dia endry ianao, fatary fa ireo 5 endry ireo dia sady tsy mpizara solika ny tsy mpivarotra solika. Raha vao tafiditra ao anatin'ny fizaran-tsolika sy mpivarotra solika dia efa nytenenin' Jesosy tsy zany diso fa matitoko fa 520 rovito. Ireo 5 endry ireo sady tsy mpivarotra solika, tsy mpizara solika. Noho izany raha tafiditra ao anatin'ny mpizara ianao, na mpividy ianao, na mpivarotra ianao, dia efa mamaritra no isan'ny 5 baraingo. Rehefa tonga ny 5 adala mividy tany ivelany, tsy tafiditra na dia nirehitra aza ny solika satria hafa. Zany no mahasarotiny an'i Jesosy ny amin'ireo jiro mirehitra tsy avy aminy, fa ireo jiro mirehitra tsy avy aminy rehetra dia tsy fantany fiafarany io, na amin'ny anarany azy no ampiasana azy. Satria ilay fanaovan-jiro avy any aminy, fa ilay solika ao anatin'ilay fanaovan-jiro tsy avy aminy fa tany amin'izay nividiananao azy. Izay no mahatonga ny anarany mamaly na solika tsy izy azy no entinao. Tanjon'Andriamanitra tsy hoe rehefa misy solika eo, fa ny firehetany solika avy aminy. Avereno le avy aminy. Avereno le avy aminy. Tsy vidiana, fa mamaim-poana ny raisinao avy amin'ny fanan'Andriamanitra ao anatinao. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Nendretsika te fotsiny teny amin'Andriamanitra. Efa nirehitra ny le solika koe. Naminany tamin'ny anaranao a, namoaka demini tamin'ny anaranao a, nanao asa lehibe tamin'ny anaranao a, fa ozy Jesosy tsy fantatra akory nareo. Tamin'ny anarany nampiasana le izy, fa le solika tsy izy. Ary matoa koa io solika io avarotra dia ny vidiny izay nanana azy lafo tany amin'izay nisy azy tany. Hoe tsy fanta-piaviana io menaka io. Ny fanjakan'Andriamanitra tsy vidy varotra, fa fahamarinana manova fiainana. Ary milina manodina ny fanjakana hiditra rehefa avy eo. Fa orasa raiky fotsiny aloha anokafana masom-panatsika tsara mialohan'ny fotoana iverenan'i Jesosy, mba tonga no tsy ho diso lalana fa amin'izao andro farany zao, amin'izao andro farany zao Jesosy no nitety tena oza raiky te hatramin'ny farany na hatramin'ny folo sasany atsika miala eto. Fa tsy miala eto ianao raha tsy tonga saina tsara amantatra ny fahamarinan'Andriamanitra. Tsy mahareteka ho an'Andriamanitra.
ministera tsy viza idirana ny fanjakan'Andriamanitra, idirana ny fanjakan'ny lanitra, tsy viza ny ministera na ny asa fanompoana. Afaka manao ny rehetra ho an'Andriamanitra sy mirehitra eto eo ivelany, ohatr'ireo 10 medaly reo, nizanizy. Fa raha tonga nagoavana aza ny asa, tsy miresaka eto hoe mandroso hoe mahomby be, mety be eto tany, tsy zay ny resako eto, fa le faranao miala eto mihitsy ny resako eto. Satria ireo olona ireo dia voalaza fa namoaka dia minita amin'ny anaran'i Jesosy, nanao asa lehibe tamin'ny anaran'i Jesosy, naminany tamin'ny anaran'i Jesosy, fa tsy fantatry Jesosy. Donc ministre de Dieu reo, mpanompon'Andriamanitra reo, aza mitondra ny ministeranao eo am-bavahady, fa tsy viza idiranao zany. Ny atafiditra anao ho zaraiko rehefa avy eo. Fa efatra ihany koa ny fahendrena tsy ao anaty torimaso, satria samy natory daholo izy folo, na ny adala na ny endry. Teto ny virjiny folo natory daholo, rendremana daholo izy ny ten'Andriamanitra. Fa za teteny aminao, nisy fotoana Jesosy koa natory tao an-tsambokely. Tsy midika akory zany hoe tsy endry izy raha sendra natory. Andaso izaraka zavatra kely amintsika. Eto zao torimaso tsy misy idirany hoe maheny sy mahadala ny olona. Misy fotoana ianao tsy mahavita mivavaka fa mafy ny ataky. Tsy midika akory ianao zany ao anatin'ireny hoe ataky mafy be ireny dia tsy nahavavaka hoe adala ianao. Fantatrareo fa ny olona nanomezan'Andriamanitra ny fanalahidin'ny fiangonana, tao hoe Petera, olona tsy navita mivavaka akory na adiny iray raha tamin'ny fotoana niretan'i Jesosy ny fahoriany. Io Petera io ihany koa nefa dia tadidio, fa io Petera io le verin-dalana ny sikina. Adino le teny Jesosy tany amin'ny Luka 5, manomboka izao ianao tsy ataoko mpanarato, trondrotsony fa mpanarato olona. Dia rehefa miverin-dalana izy tamin'izy hitan'i Jesosy voalohany mbola ny akanjo. Fa rehefa miverin-dalana izy ny sikina, ny dikan'izay tsy ny akanjo ambony tsony. Ary nety niaraka tamin'ny daholo ny verin-dalana ho any an-tsambokely. Andeha rato, izay zavatra efa tsy nasain'i Jesosy nataony tsony fa adinony ny mpianatra rehefa nieritreritra izy fa tsy nitsangan'i Jesosy. Fa tsy mbola niteny amin'ny Petera Jesosy hoe virjiny adala izy. Ny fahendrena sy ny fahadalana tsy miankina amin'ny afokana vitanao. Fa zao miankina amin'ny fahatairanao anomana amin'ny fanovantsironao amin'izay hitsena amin'ny mpapakatra. Zay vita any vita, efa lasa ny zavatra taloha. Halleluja. Fa rehefa tonga amin'ny fotoam-pampakarana, akaiky ny fiverenan'ny mpapakatra, amboary io fanaovanjiro io, fa kely sisy dia lasa zao. Tsy mampaninina, mety tao anatin'ny isany 10 medaly ianao efa mividy solika. Fa rehefa niara na le 10 endry koa azy, jereo le 10 endry na Petera koa azy, nitantaraiko anao teo. Fa tao anaty fiodiana, samy natory daholo na ny 10 endry na ny 10 medaly, tao anatin'izany Petera. Nisy fotoana nandahan'ny tompo. Fa rehefa nisy ny antso amin'izay ohatry zao, izay nandrana anay, hiteny hoe fiangonanao, ho avy ny mpapakatra, ho mano ny fanaovan-jiro. Niara nanomana ny fanaovan-jiro amin'izay, ny 10 endry sy ny 10 medala. Fa rehefa ho avy izy, efa akaiky ny fiverenany, azy ianao no anao adaladala, iniodina amin'ny zavatra tsy misy dikany. Raha vao tsy ampy firaisana amin'Andriamanitra ao anatinao, dia tadidio na ny fonao aza ame manalavitra azy, satria hitany devoly ny point faible hiazonana anao ry 10 medala. Amboary ny fanaovan-jiro, dia efa akaiky mpapakatra, kely sisy dia lasa zao. Ny fahendrena koa tsy hoe rehefa fo be anao, fa inona ary le fahendrena tian'Andriamanitra ho lazainy.
ny fahendrena tian'Andriamanitra lazainy tsy miankina amin'ny fifoazanao taoko ny Efesosy. Efesosy ny anazy fananarany nefa tsara fanoloran-tena. Vakio ny fiangonana Efesosy. Tsara fanoloran-tena ny maharitra amin'ny tenin'Andriamanitra mizaha toetrany ny olona. Hainy daholo tsy izy ry ihany ry tena olona mafana eo am-panimpona Efesosy. Fa zatra nandeha tao anaty fanimpona fotsiny fa zavatra anankiray na diso azy. Point anankiray voalohany idirantsika amin'ity marain'ity ao anaty fiombonana. Ny fitiavan'Andriamanitra. Io ny solika anankiray nampiavaka andreto virjiny dimy endry reto. Inona hoe? Fitiavan'Andriamanitra. Inona tsara? Ny zavatra rehetra zay iainanao na ny fanomponao na ny fanatanteranao ny asan'Andriamanitra raha tsy eo ny fitiavanao an'Andriamanitra dia zava-pona zany. Fitiavan'Andriamanitra. Rehefa tsy tena fitiavan'Andriamanitra no anatsika, tsy tena pura na dia mirehitra azy isika ny solika fandrehatra zay hoentsika hitsenana mipapakatra. Ny olona amin'ny fiangonana tsy tena miombona sy mifankaty marina. Zany nataon'Andriamanitra tamin'ny Efesosy ao amin'ny Apokalipsy 2:1-7. Mavitrika isika ny amin'ny zavatra rehetra amin'ny ara-panahy fa tavela isika amin'ny fitiavana. Ianao ozy izy efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany. Miandry ianao amin'ny fibebahana. Mety efa tsara ny doctrine, tsara ny fampianarana, tsara ny fanompona, tsara ihany koa ny fahatsolopana anananao esprit de discernement amantaranao ny ratsy sy ny tsara. Fa Andriamanitra mahita fa efa very ny fitiavana voalohany ianao. Ny tena fanilo avy aminy dia tsy inona fa ny fitiavany ao anatinao. Ny fitiavany ao anatinao tsy fitiavana efa anananao. Satria le efa anananao eo amin'ny nofo no iainanao ao anaty fihetsepo na sentiment. Fa ny fitiavany dia tsy fitiavana eo amin'ny nofo fa fitiavana ara-panahy. Zany no mahatonga antsika mianatra amin'ity mampifandray lay fitiavany efa nataony ao anatinao tamin'ny fahateram-baovao. Efa ao le izy fa tsy ainanao fotsiny. Romanina 5:5. Fa ny fanantenana dia tsy mba mahamenatra. Fa ny fananan'Andriamanitra nentin'Andriamanitra napidina ao anatintsika, nomeny antsika nentina napidina ny fitiavana ao am-pontsika. Ao am-ponao le fitiavana. Fa tsy aktive le fitiavana, tsy mihetsika io fitiavana io raha tsy manaiky atsafidy ianao ny ainy zany sy amoaka zany avy ao anatinao. Zay no mahatonga ny fitiavan'Andriamanitra tsy ara-pihetsepo fa safidy. Safidy ny ity toan'Andriamanitra. Safidy ianao amela. Fa raha fihetsepo mibana foana le satria. Tiako izy satria mahafinaritra. Tiako izy satria izy koa ny mba tia ahy. Tiako izy satria mahafinaritra ny ataony. Tiako izy satria mananina. Tiako izy satria. Fa le tian'Andriamanitra ho ampidiriny eo avy amin'ny fitiavana. Le fitiavana afaka mihevitra ny hafa. Tiako izy na dia adala azy. Tiako izy toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Nomeny zanalahy tokana mba tsy very zay mino azy fa nafianana mandrakizay. Fa fonombola mpanota azy sika dia efa maty hamonjy antsika Kristy. Zay le agape zay. Ary zay fitiavana zay ny ao anatintsika. Zay natonga ny Jaona ny teny. Zaho izy lasa tia ny rahalahy. Nainy ny rahalahy satria izy tia taloha. Dia zaho izy Jaona tsy nainy tia fa ny fitiavany ato amiko naizako ny tia ny hafa. No zany tsy lojika aminao ny tia. Misy dikana anankitelo. Hainao mahay mamela ny olona tianao. Ireo raha mitovy vitanao mamela aingana ny olona tianao. Ireo raha mitovy amin'ile nataony tianao no nataon'le olona tsy tianao. Dia tsy vitanao manomboka mebaraingo le famelana satria maloto ny ao anatinao. Ary ndray fahatelo ndrazan'i Jesosy sady didy ny tiavanao ny fahavalonao. Ary le fahavalona zay ozy izy raha mangetety izy meo rano sotroiny. Ranony izy meo hanina. Fa ny fanaovanao an'izany geste zany
Zany fitiavana zany anambatra vainafo ao tapondohany. Ary ilay vainafo ao tapondohany aza mieritreritra eo voaozy izy dia ho latsahan'ny varatra. Tsy izay ilay izy. Fa ilay vainafo ao tapondohany tsy nahita ao anaty baiboly raha tsy tamin'ny andro Pentecoste. Zany hoe manova an'ireo fahavalonao ireo Andriamanitra ho tonga olona tsara lavitra noho ianao. Zany nahatonga any Paoly lasa apôstôly fony izy mbola Saoly izy misokatra ny fony Stefanina namela heloka azy nahita hirika Andriamanitra anambarana vainafo ao tapondohan'le Saoly mba tonga azy ho tonga Paoly. Toy izy Andriamanitra vononao Stefanina efa ty amiko izy ary za mihitsy no nitsangana napakatra azy. Tsy olana zay nialany teto an-tany fa nitora-batinao no nakana azy. Tsy problème zany. Provokena. Césarienne nialany teto an-tany. Amin'Andriamanitra fialany eto tsy olana ohatry ny endrika. Fa aza mitsara ianao hoe natonga ny accident satria tsy nenao n'Andriamanitra tsy problème anao zany fa Stéphane olon-kendry fa nitora-bato ny nialany teto. Donc tsy zay fialany eto no ananao préjugement fa litotsainao an-tsainao hoe tsara le venina maty fa nisety tokana zay izy dia nitseky. Tsy niendry fialany eto. Fosy Andriamanitra zay ilany eto tsy olana. Tsy anao zany. Fosy maintsy amin'ny Paoly. Satria ianao no nitora-bato azy. Izy namela helokanao ho atotoko any aminao daholo ny programa tsy vitany anao ndray ny manaraka. Ny andrasan'Andriamanitra amin'ny fiangonana olay solika hijoroan'Andriamanitra ho isandiny endry. Fitiavan'Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra velona sy iainanao ao anaty. Ataiza ary fiangonanao ny fahatany fahaizanao mamoaka famelan-keloko. Ataiza ny fahatany fahadiovam-po ahafahan'Andriamanitra hitsangana ohatrany tamin'ny andron'ny Stefanina. Tsy lazaina hoe lehilahy endry. Famelan-keloka le solika. Fitiavan'Andriamanitra le solika. Nampahendry an'le 5 fa tsy nahadala azy. Tena fanilo avy aminy dia tsy inona fa ny fitiavany ao anatinao mirehitra. Jaona 2:20 Jaona 2:20. Inona ny teny ao? Jesosy namaly hoe ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo zao fa raha mba avy amin'izao tontolo zao ny fanjakako dia ho niady ny mpanompoko mba tsy ho voatolotra tamin'ny jiosy nefa ankehitriny tsy avy amin'izany ny fanjakako. Raha avy amin'izao tontolo zao ny fanjakan'Andriamanitra dia niady ny mpanompon'Andriamanitra. Mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra miady mandrakandroany tsy mbola tanteraka ao amin'izay mpanompo izay ny tena vrai fanjakan'Andriamanitra. Satria matoa mbola misy ady, mbola misy conflit d'intérêt, mbola misy ady tombontsoa. Ka inona mivesatra tonga anao akala ny raha alanao? Pino. Sa inona? Fa raha mbola misy vesatra sy fahatezerana tsy velona ao anatinao ny fitiavana, ny afo ny fitiavana dia tsy mbola tanteraka le vrai fanjakana, le tena fanjakan'Andriamanitra. Tiany Jesosy ho lazaina. Maridrefo zany raha lamalalako isany. Matoa misy ady amin'ny sampon'Andriamanitra dia tsy tena ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao zany. Zay ny tiany Jesosy tena. Ny antony matoa misy ady dia misy tombontsoa, ary tombontsoa tsisy tombontsoa hafa ho amin'ny tanjon'ny fanjakan'Andriamanitra ankoatra ny fanahin'olona voavonjy tafiditry ny fanjakana. Zany ny tombontsoa amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha eto an-tany. Tsy miady vola ny fanjakan'Andriamanitra, tsy miady arena, tsy hifaninana ny hita maso amin'ny bien matériel, tsy zavatra ty tany ty izay mielevona sy miapotika ka hitondra fialonana, hitondra fahatezerana, hitondra fankahalana, hitondra avinavina ho amponao. Zay mahatonga Baiboly miteny. Jaona voalohany, Jaona voalohany, 2:5 ka hatramin'ny 9. Aza ty zao tontolo zao. Tanareo? Raha vo ty zao tontolo zao ianao
dia eto mifantsakany izao tontolo izao ihany ny fifatoanao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavany iray, tsy voatahiry ny fitiavany iray rehefa manjaka ny fitiavany izao tontolo izao. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia inona? Filan'ny nofo, filan'ny maso, ny rehaka momba izao fiainana izao, izay tsy avy amin'ny iray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Hitako atao Baiboly ny ten'Andriamanitra manambara fa hisolika tao hoe fitiavana io no anisan'ny merita arakaraky ny androson'ny fiainana manakaiky ny fiverenan'ny mpapakatra eo anivon'ny fiangonana. Matthieu 24:12. Matthieu 24:12. Hojerentsika amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ny teny ao? Ary noho ny abetsahany tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavany maro. Tanareo, meritra le solika. Fa maninona meritra le solika? Satria memafy ny pression atonga ny olona ho tia tena hiaro ny tombotsoany rehefa memafy ny fampahoriana. Dia manomboka tsy dia hita tsony ny abetsahan'ny olona manana ny fitiavan'Andriamanitra, fa merita le solika. Ianao te hanompo an'Andriamanitra ihany, ianao te hanao ny asan'Andriamanitra ihany, ianao te tena hoe te hirehitra ny ainao sisany tsy manaraka, fa taraiky ianao amin'ny fitiavana. Pasteur Rodolphe, mba meo vérité biblika tsara mihitsy amin'ilay teny tiany tompo lazaina androany mba ho révélation atao anatiko, andronao an'izany resaka fitiavana izany ho solika. Ok, rehefa miverina mipapakatra dia aza manamary tena ny amin'ny zavatra vitanao, fa tsisy mikontry izany na ray avy, satria ninona ataonao tsy ny elohavan'ny fitiavana dia zava-poana eo mason'Andriamanitra. Ary zay mahatonga azy miteny tsy fantatra akory ianao, satria tsy nirehitra ny tao anatinao teo mpanantanterahana an'izay zavatra nandrasany ho ataonao. Korintiana voalohany toko 7:10, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 10. Hovakiko aminareo izy iray manontolo. Amen. Amin'izay voatahiry ianareo mba tsy ho bobongolo. Move fa vonona daholo. Mba tsangano hoe ny tananareo olo. Ndao rity tanana maveo antompo. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely azaka nefa tsy manana fitiavana dia tonga ny varahana maneno sikipantsina amin'ny karantsana. Misy olona teny amin'ny teny tsy fantatra, fa tsy fantatry Jesosy very any amin'ny elo. Tsy azo amarinina amin'ny fanomezana. Manque d'amour ao anatinao. Ary na dia manana faminaniana zaka mahalala zava-miafina rehetra, sady manana ny fahalalana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra za ka mafindra tendrombohitra, kanefa tsy manana fitiavana dia tsinitsinina eo mason'Andriamanitra. Eo amin'izay ilay fandavany eo am-bavahady, tompoko lahy sy tompoko vavy. Fandavany eo am-bavahady. Ary na dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra. Ary na dia hodorana aza ny tena mbola loza kokoa, kanefa tsy manana fitiavana dia tsy mahasoa akory izany. Kila sy may fotsiny fa tsy misy vokany. Fa zao ny fitiavana mahari-po, mora fanahy, tsy mialina, samy mandiny tena, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sositra, tsy manao otim-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Fitiavana tsy levona mandrakizay, fa na ny faminaniana dia ho levona, na ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, na ny fahalalana dia ho foana. Fa tsy mitsombony ny fahalalantsika, tsy mitsombony ny faminaniantsika, fa rehefa tonga ny tanteraka atao hoe fitiavana dia tsy sombotsombony tsony. Betsaka mitondra sombotsombony eo am-bavahady,
tena maro tena amin'ny zavatra nataony. Zao nefa vitako ty nefa na tsy lisitry ny zavatra vitanao na ny ministeranao no entiny eo am-bavahady. Fa toko miteny ny tanora hoe fo morehatsy ho an'Andriamanitra ato amin'ny fitiavana. Zareo masina eo akaikinao, tiako ny fitiavan'i Jesosy ianao. Jereo masina tsy ny ataonao mihitsy hoe ny amoizako ny mpapakatra, fa tsy maintsy mifankahitsy zay hoe satria tiako ianao. Vonina ny amelanao hoe a, vonina ny amindra fo aminao, manana programa tsara lavitra hoe no ny eto an-tany ny ona amin'i Jesosy. Tsy mare dia kavan'Andriamanitra, tsy mare orakora kavan'Andriamanitra. Halleluja. Raha eto ianao voafatotry ny toe-potsy mahay mity, amin'ny fomba ahoana moa ny aizanao mity any amin'ny mandrakizay? Ty tontolo kely ty aza jerevan'Andriamanitra anao hoe atraiza mifatra amin'ny famelanao. Le izy va tsy ananantsika eo amin'ny nofo, noho izany tsy fihetsem-po ny amoakan'io. Safidy le izy. Ngainao tsy mahafantatra fa ny olona rehefa safidy anota, tapaka ny hevitro, anota izy io, fa zao no ataoko. Conscient ianao, consciente. Fa tsisy olona miteny zany hoe sendra nanapa-kevitra tamin'io fa adiniko fa tena ohatrohatro tonga dia lasa nanota tamiko. Nisy olona tonga tany amiko ndia mpandeha tovolahy. Fona pastera fa tena za saika tsy ohatrany tsaiko zany fa ohatrany varitrina dia tafijangajanga. Dia izy maintsy azy tsy conscient teo mpamana bokotra. Versailles teo mpamana bokotra. Bokotra akanjo. Anka. Tonga saina tsara. Eny tompoko. Dia basy. Azo tena fanonotry zany ny tompo. Izy ary mbola niazona ny saintsy dia rehefa aveo se Versailles na rapitso dia mila délivrance. Nefa se ihany ny antso an'le izy. Taodro ny tananao, tiako Jesosy. Ary ny fahamarinany dia ho fiainako isan'andro. Ndao ity tanana mafy eo an'Andriamanitra. Ny solika faharoa dia ny finoana. Amin'izao tsy tena pura tsony ny finoan'ny olona. Lasa fahendrena kokoa anao ny mino olombelona sy fahalalana olombelona no ny finoana ny fahaiza-manao n'Andriamanitra. Mihaino ve tsika? Le vehivavy narandrondromby folo taona, avy any an-trano izy tsy sitrany mpanao fanafody-baro, andeha hikasika an'i Jesosy izy dia voaray ny fanasitranany. Fa amin'izao mahatonga ny finoanao tsy voatahiry dia satria tsy tena tafatoetra ny fiomboninao sy firaisanao amin'Andriamanitra, mifanoana reo solika anankiroa reo. Raha voatia an'Andriamanitra be anao dia tsy matahotra maty. Fa ny mahatonga anao mataho maty mitady solution ny avelona anao nefa vao mainka hahafaty anao. Dia satria tsy eo amin'ny fitiavana sy fahatokina an'Andriamanitra tanteraka. Zao tadidio, nisy ny antso andeha mandeha. Paster Rodolphe, ny teninao manindrona loatra. Fa maninona raha mba atao moramora le izy, fa zay ny indray tena ohatrany tonga dia mizera be zany dia misy fotoana zay tsy te hihaino an'ilay toriteny intsony. Dia ho zay rehefa avy eo zay dia mahavre tenin'Andriamanitra azy. Hébreux 4:12. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, manindrona. Zavatra tsy azo. Zavatra tsy azo. Zavatra tsy azo. Raha ianao ny tenin'Andriamanitra tsisy nanindrona anao mihitsy tsy tenin'Andriamanitra zany. Tsy tenin'Andriamanitra fa le teny velona sady mahery. Dia voalazan'ny Baiboly fa manindrona. Ka tsara kokoa anao no mandray tsindrona mba hiovanao, fa misy zavatra tsy maintsy misaraka aorian'ny tsindrona, mampisaraka ny tonina sy ny tsoka. Satria afaka mamakivaky any anatinao ny teny, manasitrana anao, manova anao, afaka miditra ao am-ponao izy, mampiditra ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masina, mampitoetra ny révélation
ho velona ao anatinao. Halleloja. Dia ozy ity Jesosy. Tsy za no niteny an'ity fa izy teo natratrarako hoe kay koa le solika kay finoana koa. Luc 18. Luc 18, 8. Lazaiko aminareo fa omeny rariny fanginy kanefa raha avy ny zanak'olona amin'ny fotoana iverenany io moa hita finoana ety ambonin'ny tany. Fa izy tsy le karazam-pinoana mahazatra ny olona, fa le karazam-pinoana tia no hita. Amin'izao nefa fahendrena kokoa no hoe fahendrena aloha, tsy hoe ivavao. Fahendrena aloha jerevy paracetamol kely. Meritra ny finoana satria mimino science kokoa ny olona no le omniscient, mitoetra ho ambony sy mpifeny zavatra rehetra. Marina fa fahasoavana ny namonjena antsika, fa ny moyen na resantsika izay famonjena izay dia finoana. Halleloja. Zany hoe ny finoana dia misintona amin'izay volonao amin'ny grâce na fahasoavana. Lasa zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ianao, fa izay finoanao izay ihany nananganan'Andriamanitra anao koa afaky mihino ny asany. Amen. Ny fandresen-dahatra mampijoro anao sy mamelona anao dia ny finoana. Hebreo 10:7 amin'izao andro farany zahoana hoy ny Tompo, ny oloko marina dia ho velon'ny finoana izy. Tsy misy ninina azo atao aza ho nasitraka aminy, fa ny voninahiny sy ny fahatsarany dia ho hitantsika amin'ny alalan'ny fitoerantsika amin'ny finoantsika azy. Ataovy amen. Ohatra, tsika mino fa Andriamanitra afaka manao ny zavatra rehetra. Ny tovay faran'izay tsara indrindra hono dia izay niotrikela mataonany izay vao tena mameny le koa faran'izay tsara. Ataontsika hoe efa 70 taona niotrehana tao le tovay, dia izay vao tsara be araka ny filazan'ny olona. Fa neny Jesosy divay 5 minutes manengo an'le 70 ans niotrika. 5 minutes raha be indrindra, nefa sans alcool satria tsisy mamo izay nasaina. Tsy hita hoe vembena amin'ny mpivady sans alcool. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Ataovitra tehiriziko ny soloky ny fitiavany, aizako mitiana amin'ny fahavaloko azy. Tehiriziko ny soloky ny finoana, mba hitany ato anatiko fa zay avy aminy dia mbola voatahiriko. Fa zay avy aminy dia mbola voatahiriko. Ary ny anankiray fahatelo, tehiriziko ny soloky ny vavaka. Ny faran'izany dia vavaka, avereny hoe vavaka. Avereny hoe vavaka. Ahoana ny fisehoan'ilay izy? Hoy tsy Jesosy, ny tranoko atao hoe trano fivavahana. Io vatanao io, trano fivavahana. Noho izany tsy mpamonjy fotoam-bavaka fotsiny ianao, fa olona manana fiainam-bavaka. Miantso azy matetika, mandoalika eo anatrehany, miantso ny anarany, ny hafa mafy be ho an'Andriamanitra. Hafa mafy be ho an'Andriamanitra. Dia ataovy ohatranao ny tratranao ny taranao ankavanana, miomana ho amin'ny fitsenana amin'ny mpapakatra. Ho isan'ny olona fantany amin'ny fotoana iverenany. Amin'ny fahitako aza vela iaina sy andeha amin'izay mapety ny masoko fa manompoka androany hoeto ny foko hijery ny lalanao sy hijoro araka amin'ny fahamarinany teninao. Jesosy dia nilaza fa ny lalana makany amin'ny ray tsy migodana sy malalaka be zany fa tery. Matteo 7, Matteo 7, ny 9:17 ka hatramin'ny 9:14. Matteo 7:13-14 amin'ny anaran'i Jesosy ho vakiana rehefa hita. Midira ny vavahady eto ianareo, fa lehibe ny vavahady, fa malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. Fa eto ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana, ka vitsy ny
no mahita azy. Ny tena lamaka vitsy no mahita azy. Ny tena lamakany tsy miankina amin'isa fa miankina amin'ny fahatokiana, finoana, fitiavana, miankina amin'ny mesazy sy ny hafatra ampiorina ho mpianatra marina an'izay olona nandray an'i Jesosy. Tsy izay fijery aty an-tany fa ny fahamarinana avy aminy. Mba jereo ny Lioka 12:20 ny 2:30. Lioka 12:32 amin'ny anaran'i Jesosy. Aza matahotra ry ondro vitsy fa sitraky ny ray nareo ny hanome anareo ny fanjakana. Ry fiangonanao, tandremo mba tsy ho betsy androva ansika fa mba ho isan'ireo vitsy voalaza fa ho ampakarina. Io fa vitsy foana ilay izy eo mason'Andriamanitra satria izy ngeza be. Tsy manenjikisa. Mila tsara ny atsika. Timoty 2:2. Timoty 2:2 ny 9:7 ho vakina ny teny rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy. Timoty 2:2 ny 9:7. Miaratra mafy amiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny tompo. Ny fiaretana amin'ny fiazonana sy fijoroana amin'ny sitrapon'Andriamanitra maharitra fa tsy vetivety. Eto amin'ity tany ity mandalo ity tany ity. Ary zany fiaretana zany maro-panehoana fa azysika ary natao hiara-manjaka aminy. Hiara-manjaka aminy. Ao amin'ny toko 2 ihany Timoty 2 fa ny 2:20 azafady. Ny 2:20 amin'ny Timoty 2:2 io ihany. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Raha miaritra isika dia ara-manjaka aminy. Raha mandahy isika izy kosa andahtsika. Galatena 5:20 ny aina ny vokatry ny fanahy. Ny aina ny vokatry ny fanahy. Zany no mahatonga ny olona tena ho vitsy anisa satria arakaraka ny maharatsy ny tany sy mahafeno ny olona meratsy eto amin'ity zao tontolo zao ity vokatry ny pression ny fiainana miaina ranofo dia manomboka mejambena ny mason'ny olona tsy mahatakatra tsony ny fisiny ny asarbidiny ny ara-panahy izay tena fiainana hitondra azy ho any amin'ny mandrakizay. Meratsy hatrany ity tany ity. Ary anatin'izany iseho ansivana. Iseho ansivana. Fa raha zavatra manahitaitra no ilainao, solution facile no omeny devoly ianao. Ary izy afaka mamitaka na amin'ny anaran'i Jesosy azy. Matthieu 24:22-24. Matthieu 24:20 ka hatramin'ny 9:4. Rehefa isika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Matthieu 24:20 ny 9:4 ka hatramin'ny 9:4. Amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Ary raha tsy efa ho afoezina zany andro zany dia tsy misy nofo hovonjena. Fa na ny olom-boafidy aza dia noho ny amin'ny olom-boafidy dia ho afoezina zany andro zany. Matoa Andriamanitra manafoy andro kasihany any amin'izay azony kasihany satria tsy afaka mikasika ny safidinao izy. Dia mafy le pression hoentin'ny zava-misy dia matahotra Andriamanitra na Andriamanitra aza manasa ho avotsitra ianao. Dia kitihana engy ianao fotoana mba nafoezana ny zavatra rehetra satria miaritra loatra ianao ritan'Andriamanitra fa zany ny zava-misy. 9:20. Koa raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy mba miangavy aza makany. Indro ary izy. Ny dikan'izay misy ianao Kristy ara-piarahamonina hoe izy Kristy tsy ambadika atsy fa izy ndray hono Mesia. 9:20. Fa izy Kristy sandoka. Sy mpaminany sandoka zany zavatra efa tenenin' Jesosy. Hitsangana ka aneo famantarana lehibe ka raha zavatra manahitaitra ho avy izy. Fahagagana. Ary raha azo atao na dia ny olom-boafidy azy dia ho fitahany. Ory reto matoa misy fitaraina sy fifantohana amin'Andriamanitra miteny hoe avy Jesosy tompo miverena fangana. Izay olona izay tsy eto amin'ity tany ity tsony ho fony fa tena mifantoka amin'ny fiverenan'i Jesosy izy. Dia jereo fa miasa Andriamanitra afoeziny ny andro sy ny fotoana satria noho ny fisenton'ireo vitsy miaritra ireo. Miaritra fakapanahy, miaritra fanenjehana, miaritra famoretana, miaritra faniliana. Ary hitany fa eratsy noho ny tany amin'ny tany Sodoma sy Gomora ny tany noho ny tamin'ny andron'ny Babilôna tany aloha. Amin'izao tsy mahazo aina ny tena zanak'Andriamanitra izay ho ampakariny fa tena misento ireo olombitsy ireo ny amin'ny faratsiana hita ety ambonin'ny tany. Miantso izy hoe avy Jesosy tompo, avy Jesosy tompo araka ny Apokalipsy 2:20. Miantso hoe avy satria mafy ny herim-pamoretana arakaraka ny androsony. Dia hoy izy ny tenin' Jesosy indro
ho avy faingana. Dia ireo no hiteny hoe avy Jesosy tompo. Fa inona ny zavatra mitranga pastera? Fa inona loatra le ry-pamoretana any amin'ny andro farany mahatonga ny olona, mahatonga an'ireo olon'ireo tena mitandany heriny. Reny koa tsakaviro, reny koa alaviro. Misy mihaino ve eto androany? Reo dia toetra mamesatra eo amin'ny nofo avokoa miazona anao tsoapakarina. Amin'izao dia hita fa samy manaraka sy miazakazaka misotra makany amin'izay tiany sy mampety azy ny olona. Fanontaniana mipetraka ho aiza ianao? Inona ny tianao sy mambabo anao fa tsy azo afenina sy amboamboarina zany. Efa eo ambaravarana Jesosy. Amin'izao Jesosy Kristy mbola misolo vavy izy eo kavanany iray. Tianao izy. Raha mbola isa mively ianao misy atenainany aminao. Noho izany ny olom-bafidy eo. Mety azopekohaka marina. Miaritra ny omana amin'ny fotoam-pitsinjana. Mbola tsy handringana ny tany Andriamanitra satria tsy maintsy akariny ianao voarafy ty tany ty. Rehefa tsy zakany raha intsony ny zavatra misy eto ambonin'ny tany dia tadidio fa mivavaka Jesosy. Dia zao nataony Jesosy. Raiko. Fanahy no meny ianao, ny hery no meny ianao. Asa velo ringana ao anaty tsy fahalalana ny fonao. Fa mijoro anapahatakarina ny asarobidy ny fisiny ho mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra mampahoro zao tontolo zao. Petera tsy nahita ny asarobidy ny anarany raha tsy foana ny vola teo an-tanany. Sa tsy manam-bola sy volamena omenanao fa amin'ny anaran'i Jesosy izay ananako mitsangatsangana. Meo lanja mihoatra no ny fitokianao amin'ny zavatry ny tany, ny fitokianao amin'ny fisin'ny anarany sy ny famonjeny ao anatinao. Afaka miasa amin'io anaran'io ianao. Afaka mijoro fa ivo ngeza be ao amin'ny famonjeny ny fahatsapanao fa manana ny fanahy no mpanampy ianao. Io anaran'io no mitondra fiadanana. Io anaran'io mitondra famelan-keloka. Io mitondra famindrapo. Miavana amin'Andriamanitra ianao. Mba handaitra tsara ny fisiny io anaran'io amin'ny fiainanao. Paoly dia niteny ao Timothée faharoa toko 2:7-20. Hozy izy hoe izay miantso ny anaran'ny Tompo dia aoka izy hiala amin'ny ratsy. Ry fiangonana efa napetrany ao amintsika ny révélation mba hahafahantsika mizara ny fahasoavany. Saina vaovao no nomeny ianao. Vava vaovao. Luc 21:15. Za efa nanome vava saina anao, tsy azo ny fahavalonao resena na ravana mandrakizay. Sain'ny Kristiny ao anatinao. Ny sain'ny mandrakizay mampandresy anao izy. Mampijoro anao izy amin'ny fatokiny. Tena teny fiainana no omeko anao. Aza misalasala. Minoan'i Jesosy Tompo. Teo hovonjeny ianao sy ny ankonanao. Vava ny fahamarinana ny vavanao. Izara ny teny fiainany. Ho fiainana feno fahamasinana ny fiainanao. Ahitana ny fahatsarany. Amerina ny maro amin'ny fahitsiana. Amerina nireo mirenireno amin'ny fiainana indray. Fenony ny hatsaraniny ao anatinao rehefa ekenao ho feno azy ny fisinao eto an-tany. Aoka ny fisinao ho fantsona azy n'Andriamanitra anehoana ny fahatsarany rehetra. Ho avy Jesosy, aza maika ny hoe fisehoany ivelany amin'ny fanehoam-pahagagana, amin'ny famehoam-pamantarana, tsy neloavan'ny toe-po-mendrika sady mahagaga mamela heloka na ny fahavalony azy. Tsy olona mitovy amin'ny rehetra ianao, aza kristianina transformé nefa ateisy, mbola olona ate miafinao ambadiky ny anaran'i Jesosy. Ka iny tena antom-pisinao anatin'ny fanimpona, izay tady fotsiny izay pety ny fiainanao eto an-tany, ho tapitra ny zavatra rehetra, tsy fanaperana ny fiheveranao, fa tsy maintsy numéro 1 eto ambonin'ny tany ianao, tsy maintsy hiavaka ianao, tsy maintsy ho andrandrainy ianao. Nofy daholo zany, nofy ihany koa ho nofinofy handaloko. Miserana ohatra ny 7 volana tao akibo. Tery kanefa te tsy hivoaka fa niprovokena vao niala tao le zaza kely. Fa vao tonga teto an-tany nahita fiainana hafa kely. Tao mivelatra, mahafinaritra. Any amin'izay toerana misy anao tsy tianao hivoahana daholo e. Zany mahatonga anao tsy te ho faty. Fa raha mba fantatrao aorian'izao fiainana izao misy fiainana tsara lavitra. Tsara lavitra. Moïse indray andro izay nangofotra teo anatrehan'ny Farao sy ny fahefana raha tsy niona tamin'Andriamanitra. Fa raha tonga teo amin'ny fanatrehany, hozy izy Moïse rehefa tafavoaka ny Egypta,
Inona koa ary nango vitako tamin'iny. Izao no nataon'Andriamanitra. Soa fanentiny mba nahitako an'ireny ataky ireny. Alleluia. Teteny aminao aho. Tsy ampafiriny amin'izay nataony izay hatrehanao. Nanolotra ny aina izy, nanolotra ny fiainana izy. Tianao fantatra alohan'ny amaranako azy. Ny tena maivana lavitra no mivava Mosesy tian'Andriamanitra ho ampiasaina. Fa rehefa tsy niteny izy, fa nilaza fa tsy mahay mandahan-teny, nanangana ten'Andriamanitra ho solo vavany. Nefa jereo ny zavatra nampiasana an'ilay teny. Maika fa raha ny vavan'ny Mosesy nekeny ho ampiasaina mbola mihoatra lavitra. Satria fon'Andriamanitra tao amin'ny vavany fa tsy tao amin'ny tehana. Tsangana amin'ny toerana misy ianao. Sarobidy eo masonao ny fiainako Andriamanitra. Fantatry ny fahamarinan'ny teny rehetra izay nomenao ahy. Ijoroako amin'ny mpatokina. Andehanako am-pifaleny eo anatrehanao. Vava amin'Andriamanitra ianao. Teneny Jesosy. Tia ahy Jesosy. Tia ny fiainako. Sy ny momba rehetra. Atolotro anao. Manolora ny tenanao indray tahaka ny lehilahy sy vehivavy. Voazatoetra eo anatrehan'ny tsy toa. Mitondra ny teny fahamarinana sy fiainana. Ijoro am-pahasahiana. Ho mahatoky anao ny sitrapon'Andriamanitra. Mingavy asokafo ny fonao. Teneno Andriamanitra. Tompo Jesosy io. Amboary ny ato anatiko. Hitako amin'izay ny lalatsara ka izorako. Azoko ny famonjena ka ho tanako. Alleluia. Jesosy tena amboary ny ato am-poko. Fantso ny fitiavanao. Dia feo aho ho tompo. Ho fantsom-pitiavana. Asandra trony tanako. Dia feo aho ho tompo. Ho fantsom-pitiavana. Asandra trony tanako. Dia feo ho fantsom-pinoana. Dia feo aho ho tompo. Ho fantsom-pinoana. Asandra trony tanako. Dia feo aho ho tompo. Ho fantsom-pinoana. Asandra trony tanako. Jesosy, zany no tena fanindrina ho amponay. Raha zao tontolo izao manaraka iady Jesosy, afaka hitahandreo olondreo ianao, afaka hitahanay tsirairay avy ihany koa. Amin'ny fitahiana rehetra ilainay amin'ny zavatra iainanay eto ambany masoandro. Satria Paoly dia nampitondranao teny amin'ny Romana toko 8:30 hoe izay tsy nianjana ny lahatokana natolony sy nomeny mba hamonjy antsika Jesosy Kristy. Tsy omeny miaraka amin'ny Jesosy koa ve ny zavatra rehetra. Fa mpianary izay androany hanome lanja ny fanorantenan'i Jesosy. Hanome lanja mihoatra ny fitiavan'i Jesosy. Mba hahafahan'i Jesosy Kristy manjaka sy manapaka ao anatinay amin'ny fahatsarany rehetra. Dia ho fiainanay ny fitiavany. Ho fiainanay ny finoany. Ho fiainanay ny fahatsarany rehetra. Androany, eny an-tananao no nofony. Jesosy tompo tamin'ny alazana madiana azy dia nandray ny mofo izy. Rehefa nisaotra izy dia niteny hoe tia ny tenako izay vakinako anareo. Zao natao ho fahatsiarovana misaora azy. Tahaka izany koa ny kapoaka. Hoy ny Tompo Jesosy, tindra ny fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsako anareo. Ho famelahana ny elokareo. Ka novinanao mihinana amin'ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesako ny tompoko. Mandra-piaviny misaora azy.
Haleluya. Misaotra Jesosy no nirana, misaotra Jesosy voadio, misaotra Jesosy voadia. Aleluia. Mahazo toerana vetivety ary a anatanteraka ny fanatitsika fahavolonkarena sakrifisy a aneo amin'ny fomba hita maso ny fanolorantsika ny tenantsika ihany masoandro a manomboka amin'ny 3 ora raha hariva sy raha ampitso a eny amin'ny kianja Bekisoa eny Soavy masoandro ho an'ny raha akarepera